azahodina zahoana vokatra maro ny rofia isan'ny mampiavaka antsika eto Madagasikara ity akora raha ity tsara nefa ny afantarana azy fa miakatra lafo de lafo ny vidin'ny akora ny rofia zany eto ny tinambara rehefa voahodina indray ny rofia ary azahoana endrika maro samihafa ihany koa zany amin'ny endriny kanto de kanto. Ny tombo 300 ny fanjofana rofia amin'izao fotoana izao eto Madagasikara sy eo amin'ny tsena andrasam-pirenena. Na ireo mpanjifa madinika na ireo mpanjifa vavety dia liana amin'ity akora ity avokoa. Isan'ny tombotsoa amin'ny Madagasikara tokoa ny fananana akora voajanahary toy ny rofia. Tokony ho fantatry ny malagasy fa manan-danja ity akora ity ary azo sokajiana ho fanohitry ny toe-karena. Porofon'izany mahazo vahana ny sehatry ny rofia ary mitombo avolo eny na mahery mihitsy aza ny vidiny hivokatra izay voahodina rehefa tonga eny an-tsena. Amin'izao fotoana izao zany efa miha-mankafy ny zavatra vita malagasy ny malagasy zany rahantsika mahita angamba andra mandeha an-dalana eny efa mba betsaka mitondra poketra rofia misatroka rofia fa teo aloha zany saika hoe maty ny vita sinoa izy fa efa miverina izy zany amin'izao fotoana izao. Tao anaty izay elanelan'izay ny hoe isa ankapobeny moa zany zao eo amin'ny fanjifana amin'ny vahoaka tsotra efa miakatra eo amin'ny 300 fa eo amin'ilay mpampiasa zany ilay mpampiasa vavety efa mitombo koa ilay société mifantoka zany misafidy hanao an'ilay asa tanana. Ny andanja ny asa tainana eto Madagasikara manoloana ny firoborobon'ny lamba avy any Eropa sy Chine no Mariandramatoho Rasoary Malala Rosetta nefa fa manan-karena akora voajanahary sika malagasy sainga mila atrandrahana sy ampiroboroboana izy ireo raha tsy hitanisy afa-tsy ny lay masaka izay be mpitady koa eo amin'ny tsena. Misy ny atrikasa arahina fampisehoana momba ny loko voajanahary etsy amin'ny Alliance Française etsy Andavamamba izay tafiditra ao anatin'ilay hetsika IFPCO 7 izay toto-saina etsy amin'ny IFM Analakely sy ny tranombokim-pirenena Bivoloha akoatra ny etsy amin'ny AFT.